Revako malala amin'ny tompo dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako fiadanana ho antsika, fiadanana ho anareo. Misaotra ny tompo fa omeny indray izao fotoana izao. Dia teny amintsika indray izy ry havako malala. Dia andao isika hanomana ny fo amam-panantsika amin'ny alalan'izao vavaka izao. Iary vavaka isika ry havako malala. Mankasitraka anao izay ry Kristy mpanjaka. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao anay izay mitsinjo any mandrakariva ianao tsy mamela anay irery ianao tompo malala amin'izao fivahiniananay ity an-tany izao. Fa tena manafy heranay ianao, manome vatsy hoentinay miatrika, hampifaliana, hampiadanana ny fiainanay. Dia mitenena indray Jesosy araka ny fombanao, aoka ny fanahinao meno anay, ary hampangino izay rehetra tsy avy aminao. Mankasitraka Jesosy malalo. Amen. Ny afatra izay tiany tompo ampitaina amintsika tsirairay avy indray ry havako malala dia izao. Mandehana amin'izao herinao izao. Averiko indray mandeha. Mpitsara toko 5:4 ry havako malala. Misy an'izao teny izao. Mandehana amin'izao herinao izao. Ry havako malala, io teny io dia tenin'Andriamanitra. Tenin' Jehova hoy izy dia nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Tenin' Jehova tamin'ny Gideona io ry havako malala. Ry havako malala, indraindray ve isika mahatsapa ohatry ny hoe misy zavatra tiany tompo hampanaovina antsika izay na kely na lehibe, dia misalasala isika. Tahaka ny hoe mahare isika feo ohatry ny hoe tiany tompo hanao n'ity zavatra ity. Ohatra fotsiny ohatra mandeha ny an-dalana antsika dia misy olona hitantsika ohatry ny hoe tena sahirana. Dia ohatry ny mario feo tsika hoe tiany tompo hanampy an'iny olona iny tsika, ohatra tsy fantatro olona mangataka ohatra, na tsy mangataka ihany koa izy fa ohatry ny mahatsapa izany tsika hoe tena mila fanampiana itsy olona itsy. Ohatra izany. Fa matetika isika mety mahare feo tahaka izany dia misalasala tsika, indraindray manao an-tsaintsika hoe iza koa izany no asain'Andriamanitra manao an'izany. Zay za ve dia asain'ny tompo hiteny amin'itsy olona itsy hoe izao, na hiteny amin'itsy ohatra hoe any am-piasana izao misy namantsika na olona hitantsika hoe manao zavatra tsy mety ohatra, dia ohatry ny hoe ao anatintsika be izany ny hoe hiteny ampitiavana an'iny olona iny hoe sao dia tsy mety ny ohatran'izao. Na koa hoe hitantsika hoe misy olona mila fampaherezana fa tsy sahy izany tsika satria matahotra tsika hoe za ve dia ataon'ny tompo manao an'izany. Ry havako malala, tena izany mihitsy, ataon'ny tompo manao an'izany mihitsy isika tsirairay avy. Hoy izy tamin'ny Gideona, mandehana amin'izao herinao izao. Inona ny zava-nisy ry havako malala tamin'io andron'ny Gideona io? Izao nge ny zava-misy nampijalian'ny firenena manodidina azy ny zanak'Israely. Dia tena fadiranovana mihitsy. Rehefa misy vokatra dia alain'izy ireo, rombahan'izy ireo ny vokatra. Dia tena miafina mihitsy ny zanak'Israely makany tendrombohitra mihery. Misy tena plasy hieren'ny zareo mihitsy. Nampijalian'ny fahavalo ny zanak'Israely ry havako malala. Dia n'Andriamanitra ny fitaranan'izy ireo. Dia tonga teo amin'ny Gideona, Jehova. Gideona izany ilay miafina kely kapoka vary iny izany Gideona satria matahotra ny fahavalo, sao dia isaka indray eo am-piafenana kely iny izy nipotra ny tompo, ny teny hoe tena hitako ny fahorianareo fa izao ianao no hirako, mandehana amin'izao herinao izao. Dia izao ry havako malala, ho Gideona, izay ry tompo Za angeny tena ny mpianakavy indraiko anie no anisan'ny tena
raha eo amin'ny Israely rehetrarehetra nisan'ny manitra indrindra, nisan'ny kely indrindra fa zavy ie ianao mihitsy izy ny tompo. Ary raha mandinika isika ry havako malala izay olona nirahan'Andriamanitra teo ny akabiazany dia tena izay mihitsy tsy nifidy ny mahery amin'izao toa izao ny Andriamanitra no hirany fa izay malemy. Jeremia any koa nge ry havako malala dia mbola zaza irahan'Andriamanitra ozy Jeremia izany ke mbola zaza na nenao mbola zaza io mihitsy ny tiako anehoana ny voninahitra. Ahoana ozy ny teny Paoly amin'ny Koritianina 2:12-15 amin'ny anaran'i Jesosy, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Satria manjary raha vao ilay olona efa tena mieritreritra ny tena mahery dia lasa n'iny ny voninahitra. Azontsika ry havako malala fa ilay tena ohatry ny hoe fiheverantsika hoe tena tsika ilay ohatr'izao tsika ilay tena tsy tokony hiteny mihitsy ve no ataon'Andriamanitra hiteny, satria tsy isika no manatanteraka ny asa ry havako fa izy ilay Andriamanitra dia amin'izay fotoan'izay ho azy iririan'ny voninahitra. Dia hozy izy mihitsy Paoly toy ny Koritianina 2:12 teo ry havako malala 9:5 koa maika izany sitrako izy ny ireharehan'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Mandehana amin'izao herinao izao. Jehovah Andriamanitra rehefa nifidy andreo olona i Gideona na i Jeremia dia rehefa niteny zareo hoe zavy Mosesy koa miteny hoe izange vojavavy izange tsy mahavita miteny ihany be dia tsy niteny akory Andriamanitra ry havako malala hoe eno marina ary tsy nieritreritra an'izany tena mbola zaza mihitsy marina ianao Jeremia fa aleo rehefa lehibe kely tsy ry havako efa fantany izany melohan'ny antsonanao, melohan'ny atongavany tahaka ny pensée tao anatina hoe misy zavatra tokony ataonao ho an'Andriamanitra. Efa fantan'izany ry havako fa ahoana ankatoavy izy fa isika ny fitaovana ihany na ny heriny izy no manome, izy no mampitaovana amin'ny lafiny rehetra fa ny angatahany amintsika dia ny fanekena. Ry havako malala izao no tenen'ny Tompo amintsika. Ao anatsika tsirairay avy ao misy ilay ero kely avy. Hitantsika ve ry amin'ny dessin animé ireny ry havako, ohatra hoe Spiderman ohatra ohatr'ireny izany ohatra hoe ero reny matetika izy ireny lohany voalohany eo amin'ny fiarahamonina izy dia tsy tan'olona fa rehefa mipoitra le misy danger ohatra izany dia miova mivadika kely ary amin'ny côté arỳ tsy tan'olona. Amin'izay izy no manatanteraka ny famonjeny an'ilay olona iny mampiseho ny maha-ero anazy. Ry havako malala ohatry ny hoe dessin animé ilay izy kanefa ny refléter réalité an'ilay izy. Ao anatintsika tena misy an'izay ero izay. Tsika ve tsy mahatsapy izany indraindray ohatra hoe teny kely avy amintsika ohatra dia mahatonga n'ilay namantsika hoe tena marina kely izany sy andrifa ny teny an'izany fa zao. Misy ry havako tiany Tompo trandrahana ao anatsika izany ary tiany Tompo ampiasaintsika izany. Mahereza, mahatanjaka, enoho ny feon'ny Tompo. Tanterao, mandehana hozy izy. Mandehana ho izy amin'izao herinao izao. Tanterao, enohy izay tiany Tompo tanterahantsika. Tsy voatery zavatra ngeza be aloha mianga amin'ny zavatra kely zentsika. Fa tiany Tompo ampiasaintsika tsirairay avy satria mandrafitra ny tenany isika ary samy nomeny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy. Koritianina 2:12 indray mamaritra momba ny fanomezam-pahasoavana. Ampiasao ho an'ny Tompo. Dia ho azy iririan'ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.